Zay Food Lovers. Coucou daholo. Coucou daholo nareo, coucou raikitra indray ty nindao-andramana dia minoko fa nafinaritra anareo daholo épisode nandeha teo dia androany tsika dia hanana toerana anankiray eny amin'ny galaxie ny raha reny Eny Andrahavo. ny akaikaiky ny galaxie eny tsy izy zany fa Le Carpe Diem. ao indray tsika ny anao ny andao-andramana tsika androany dia andao antsika. Aty amin'ny Carpe Diem aty Andrahatsika zao Andrahavo. aty ny avatsika minantsika manaraka Ho anareo rehetra izay miasa aty amin'ny manodidina amin'ny Andrahavo zany dia sûr fa efa nahita ity toerana ity nareo fa voatourner anareo en détail ohatry ny ahoana ny atao satria sady misy extérieur no misy intérieur. misy jardin zany dia andao antsika Andao are. Zao zany atao amin'ny Carpe Diem. Atao amin'ny Carpe Diem misy coin petit salon à l'extérieur. Ohatran'izao jardin externe. Dia ankoatran'izay misy une partie moa zany ohatran'ny galerie kely mahafinaritra be dia à part an'izay à l'intérieur koa misy fa ny extérieur zany à peu près mazaka eo amin'ny 50 personnes eo 50 couverts dia zareo misokatra du lundi au samedi surtout zany à midi couvert de midi dia ohatran'izao ny design décoration aty zao tsika mahita anty tazaraiko nareo ny suggestion du jour atao amin'ny Carpe Diem. Mariana moa zany fa Carpe Diem zany plutôt chill à l'extérieur avec jardin, à l'intérieur raha ohatra ka hoe ina moa zany convivial kokoa na entre collègues soatran'izany. Zay zany ny esprit ny Carpe Diem. Reto avy ny suggestion misy salade de mozza pané et poulet manana koa zareo karazana jambon cru miaraka amin'ny panne cru tomate dia manao bœuf à la bourguignonne miaraka amin'ny pomme vapeur manao ballotine de poisson farci aux champignons légumes sautés dia ny dessert dôme au chocolat mousse chocolat blanc
Variation de prix en Zarozania, à peu près à 22 000 l'arrière, 23 000 l'arrière. Et vanaka commande ça, c'est commande fa africaine Dominique Carpe Diem à Tianjaro, service du midi, du lundi au vendredi. Samedi au samedi. Dia efa hitanareo teo zany karta dia nalainay sakafo maromaro. Tsy dia naka betsaka intsony zay fa naka pizza zay aloha, dia naka résistance, dia naka dessert, dia naka entrée. Dia andramantsika eto zany ny sakafony. Marihana kely fa groupe miaraka amin'ny la plantation sy Makay Lonja ihany izy. Donc azonavoasaina zany sakafo antsika rehefa avy eo. Dia mandrapa nitoroko anareo ny carte. Déjà aloha manao entrée zareo ny variation de prix raha zao fahitantsika anazy zao entre 20 000 ariary jusqu'à 34 000 ariary eo. Ato ny entrée manakarazana entrée zareo manao carpaccio, terrine, tartare. Ni entrée chaude manao zareo escargot, manao poêlée de foie gras, dia manao crabe farci koa. Ato ndray ny salade du chef. Ty zao tsy maintsy andramanay raha vao misy du chef na suggestion du jour. Dia andramantsika zao ty salade du chef, salade chèvre chaud et jambon cru. Dia manao koa izy tartine chaude, dia ny tartinany reo misy karazany anankiroa reo. Dia ato antsika manana burger. Burger moa zany anisan'ny tena mampiavaka ny Carpe Diem, mitovitovy amin'ny any Makay ihany fa plutôt chill satria misy jardin zany ato. Dia misy club sandwich mazava ho azy sy panini ho an'ny ankizy. Dia reto ny plat. Ty moa zany tena produit phare ato amin'ny Carpe Diem. Dia reo avy ny plat anisany hoandramanay zao rehefa eo cœur de filet de zébu à la plancha sy magret de canard sauce miel sauvage. Fa manao koa izy risotto, manao izy combo, manao izy rigatoni à la rabbiata. Dia reo ny accompagnement misy karazany be da be, ratatouille, misy riz pilaf. Ankoatrany efa mahazatra antsika mazava ho azy dessert. Dessert moa zany anisan'ny tena ilaina rehefa fin de bouche. Dia atoko kely anareo aloha zany ty fa tena anisan'ny tena tiako zany ato amin'ity toerana ty, ty partie ty mame détente be, surtout anareo zay mankafy yoga. Dia itsony misy fanasana tanana hozy izy Tiffany. Dia ny dessert indray reo avy ny karazany misy moa zany dessert standard ohatra hoe fondant au chocolat, tarte au citron meringuée, profiterole, mousse au chocolat. Dia misy koa ohatra hoe fondant au chocolat afaka ampiarahana amin'ny boule de glace. Manao koa izy salade de fruits frais ho anareo c'est on diet. Dia ty indray coupe de glace, zany hoe manao karazana glace koa izy misy hoe dame blanche, misy hoe chocolat liégeoise. Dia ato indraitsika mahita ny karazana pizza. Dia anandrana pizza anankiray zay rehefa eo mety 4 fromage angambany hita eo fa reo avy ny karazana pizza any. Dia andao andramanare.
tonga aty amin'ny carpe diem aty andrahatsika hitanareo a misy an'izy le ohatran'le misy mivarotra pneu amin'ny fidirana rentrée en Galaxy raha ohatra n'izany nareo avy aty amin'ny avy aty Ambohimanarina dia aty amin'ny gauche le izy dia aty zany ny aventure antsika culinaire vaovao a marihana avy any amin'ny carpe diem tonga dia misy espace verte be a dia araka le efa niteneniko teo miaraka amin'ny makay a miaraka amin'ny la plantation izy donc tsara somary gastronomique kely ny sakafo nefa tsy dia tena hoe gastronomique be fa bistronomique dia ao anatin'izay zavatra nanamarika anahy koa tena rapide be le service satria vao tonga izay dia à peine izay commande dia mipetrapetraka teo tsy lany akory ny cacapigeon sy ny chips ny cacapigeon sy ny voanjo dia tonga ny sakafonay dia rehetra zany ny plat tonga dia niara tonga daholo ny plat nalanay zany ty tapany voalohany ty aloha salade de chèvre chaud sy jambon cru dia entrée ty dia nak'izay ho an'izy damo zany pizza 4 fromage ohatran'izao pizza 4 fromage avec choix bleu no fromage natao ambony dia misy ihany koa ty cœur de filet à la plancha ty miaraka amin'ny accompagnement frite dia misy an'ity sauce kely ty 200 grammes io dia farananay mbola tsy tapitra ka misy magret de canard sauce miel sauvage ty le magret dia miaraka amin'ny pomme sautée dia sauce miel sauvage dia misy an'ity pain fait maison kely ty dia faranay amin'ny dessert izay ho dégustenareo feo mousse chocolat de chocolat mousse blanche zay zany no alainay dia atomboko ny dégustation satria mila mafana koa reto plat reto fa matsiro efa naseho tsara tamin'ny carte teo variation de prix inoko fa ohatrany hoe mba te akaty zany mba hanandrana sady amin'ny toerana mahafinaritra misy jardin dia afaka se préparer nareo arak'izay dia ho andramantsika na zany dégustation ka tomboko amin'ny plat de résistance anay les cœur de filet 2 ébus 200 grammes dia ho andramantsika le izy ty zany zao ny cuisson ny nangatanay point satria tsy dia tena tian'le saignant andramantsika izy zao mihitsy le izy à point hitanareo mbola misy an'le menamena kely io dia ho andramantsika izy ty ty zany zao ty le filet dia me rappeler an'le cuisine française le izy dia tena le steak tena sublimé tsisy hoe zavatra spécifique be fa tsara le izy dia ny assaisonnement tena atony dia ny tsara mihitsy zany tsiro nylay les viandes les pièces de viande asiako deuxième bouchée ty miaraka amin'ny ilay sauce andramako kely le sauce ty le sauce teo sauce les sauces crémeux be le sauce crémeux dia ohatran'ny sauce poivre fa misy réduction anti viande ty ohatr'izao dia ho ararako aminareo ohatr'izao eto le izy ohatr'izao Finella. Dia tsara be le réduction an'le viande miaraka amin'ny sauce au poivre kely dia mamy rondeur amin'le somary mamimamy kely le izy tsara be le izy hita hoe cuisine sain zany le izy dia tsy zavatra compliqué be tsy sisy fa tsara be dia matsiro ohatr'izay teo aloha conseil ty plat ty satria le pièces de épis tena sublimé sublimé le izy ao anatin'le le dégustation miaraka amin'le sauce dia omeko kely hono zany Tiffany fa te hanandrana an'le izy ty ny dégustation Tiffany zay c'est bon ty tsara ok sady malemy le izy malemy tsara dia hiditra amin'le dégustation an'le plat manaraka indray zany zao io raha hinana frite nareo ny cuisson les frites adiniko ny détail an'le izy aminareo le cuisson les frites fondant à l'intérieur dia croquant à l'extérieur tsara be le izy hitanareo amin'izao
doré be mihitsy le dia toizako amin'izay ny dégustation zany a atondray zany a ny magret de canard piasana magret de canard a ohatr' zao le izy anareo ty dia hotapahako ho anareo eto le izy ohatr' zao ny cuisson tsara be dia sady hita mihitsy hoe misy an'ilay viande dia misy an'ilay ohatrany graisse de canard kely iny ao anatin'ny cuisson a cuisson parfaite ny cuisson ty magret ty dia ohatr' zao le pièce anankiray dia mandramako ny saosiny le saosy a ohatrany mahimboana mielina dia misy gingembre dia le saosy a misy tsirona tantely fa dia misy réduction an'ilay canard dia ohatr' zao le saosy dia ho asiako kely ato ambon'ity zay eto zany asiako ohatr' zao dia tiany ianareo hosia kely ho anareo izay mankafy magret malemy be tena zavatra farak'izay malemy a dia tena le produit tsy dia nature mihitsy fa eny mihitsy le mahamagret azy eno a le canard donc le izy tena produit sady frais a no ohatsia be le saosy tena misublimer be an'ilay produit misy an'ilay saosy le izy dia vao maika miakatra be ny goût raha tsy izy an'ilay saosy le izy a dia ny be mihitsy an'ilay canard cuisson parfaite à point cuisson nangatako a dia miala kely na saignant nefa tsy trop cuit tsy bien cuit dia faranako amin'ity dégustation ako amin'ity magret ty a tsara magret tia pomme sauté sauté aux herbes karipoka kely ny avelany dia misy ay a dia misy persil dia tsara be mihitsy conseilleko ty plat ty raha ohatra hoe makato amin'ny carpe diem nareo dia zay na maranako ny dégustation ko atao amin'ny carpe diem dia tsara le izy mais amin'ny maman tsara indray zany atao amin'ny carpe diem misy antsika aty Andraharo dia zao moa ny antsoina hoe amin'ny 12 sasany midi 30 eo dia zao mihitsy ny fanaovana ny moa fisakafoanana ato zany amin'izao zao dia manasa nareo ao anatiny na tsy ivelany dia ty fa nisy matio zany efa mitangorona eto aminay eto satria pizza ny andramantsika dia efa vita amin'ny papadina teo moa zany nafa madika indray le plat indray no anay voalohany dia le entrée indray no anay faharoa dia tia ny pizza andramantsika androany ty zany ny antsoina hoe pizza 4 fromage dia ao anatiny ny tena hitako aloha zany bana bleu dia atao anatiny misy reblochon misy emmental dia misy thym dia andramantsika zany ty dia omeko portion ray avy aloha ty fa nisy matio dia amin'izay mba sahirana tsy mila antsy tsontsika tiany zoky bon appétit dia tiany zandry pepe tsara zandry bon appétit dia atao dona kely amin'ny pizza atsika drasa aloha dia ty ny maman dia dona kely bon appétit dia bon appétit nareo any an-trano any dia tantarainay anareo en détail zany izy somary pâte épaisse araka izay hitantsika zao dia ny vodin'ilay izy moa zany ohatrany cuit au feu de bois izy dia andramantsika ato daholo zany ny bleu ny emmental ny reblochon ny thym ny makady fromage anazy dia andramantsika tena matavy be le fromage tena vrai tena pur tsisy fangarony hafa ty ny papadina be zao ty ohatran'izao dia tena pâteux tsara dia asiantsika huile d'olive kely iny zany mba mame gras kely anazy masitsika le tsara be
Marina fa tsy manangatsika ilay satria zay mbola be resaka be teo fa tsy manovankoa. Tena tsara be le pizza 4 fromage misy pizza hafa koa ankoatrany dia araka ilay nanzavaina teo ny atao amin'ny carpe diem mitovy amin'ny la plantation sy makay. Touche mahasamihafa nireo anankitelo ireo fotsiny samy manana ny authenticité zany le toerana. Atao amin'ny carpe diem zao chill sy misy jardin extérieur. Zany hoe raha hoanareo zany avy miasa birao nareo miasa aty manodidina ny vandry akoron-drano rehetrarehetra io dia te hanana ambiance plutôt à l'extérieur misy jardin nefany ny sakafo tsara dia tena conseillé be satria zany zao ny henanay amin'izao zao dia tantarainay anareo dia zarainay anareo ilay izy. Dia tiako conseilleko be fa ataovy arakarak'izay azakanareo sakay satria somary masika le huile d'olive pimentée fa tena conseilleko be ty miaraka amin'ity dia bravo be amin'ny qualité de produit tena tsara. Dia hiditra amin'ny salade indray tsika zao fa alohan'izay angalaka kely magret fa nitsiriririra be ninana magret dina teo io ny magret dia asiana sauce ozy izy dina zay les sauces somary sucré salé misy goût miel poivre gingembre dia asiantsika pomme kely pomme sautée fine serre. Dia tia ny boucher kely hoanareo. Croustillant à l'extérieur tendre be ny ao anatiny tena tsara be. Hiditra amin'ny salade du chef sika zao. Ty zany anisan'ny produit phare ty anankiray ty zao salade chèvre chaud sy jambon cru. Salade chèvre chaud sy jambon cru zany hoe ty zany ny chaud dia reny le jambon cru dia généreux be mihitsy ny cuisine zareo zany tena généreux be reo manao sakafo dia nefa les produits de qualité donc justifié tsara les prix aloha raha za manokana. Dia reny les jambon cru dia reo ny ao anatiny dra sao aloha asehoko anareo ty ohatra misy tostana fromage zay dia bien garni le izy botsina tsara ohatrany hoe ohatry nareo makafy apéro makafy ina moa tartine na makafy tapas dia tena tianareo be ty salade du chef ty satria chaud froid zany le izy. Dia ao anatiny misy jambon cru misy tomate cerise reny dia misy décoration moa zany carotte courgette misy oignon fa le izy misy design daholo fa tsy ohatran'le tsotra reny dia à part an'izay misy chiffonnade de salade moa zany mazava ho azy fangaro daholo ny salade isan-karazany. Dia reny misy bacon reny mandehandeha reny dia misy tomate dia izy efa ina moa afangaro fotsiny sisany fa tsy mila hoe eo nareo vao mandraraka sauce fa efa généreux be zany sauce any ambany any dia andramantsika ny anomboako azy mazava ho azy fa le toast lasa aloha ampilendalenda kely ianareo tena tsara be ny andro zao tsara eto tokotany misy zaridaina tsara be dia mihinana salade du chef atao amin'ny carpe diem tena zany hoe makafy fiainana zany dia zay dia ampitiavana be ny alohana anareo anty ty zany anomboako anazy ty chèvre chaud toast zany zao mbola hihinana pizza 11 andry dia ty vanisy Mathieu moa zany tena zestina rehefa mandeha resto dia pizza anankiroa nenay vao ampy anay fa tsy ampy anay pizza anankiray fotsiny. Dia zareo moa zany mihinana ihany eo ambadika eo dia hihinana frity kely aloha za vetivety fa mikarepoka be le frity niaka tamin'ilay plat andina teo dia testika teto amin'ilay toast différence reto pain complet ny foany
Ça ne c'est n'importe quel pain, hein. Fa pain complet, hein. Grillé tsara, hein. Tanareo io tena hoe miaina masaka tsara zany le fromage. Dia ny ao anatiny a tsy maina sec a fa mbola garni a na fromage a. Dia andramako aloha ity a, dia avy eo andramako miaraka ilay salady. C'est juste tsy manaiky mihitsy ny zoky raha tsy misotro rano. Tena c'est juste parfait. C'est très 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 bon. Tena. En fait, hein, tena point fort ity, hein. Les ivelany hein, tena caution be hein. Déjà les qualités an'ilay pain hein. Tsy haiko na zareo ihany pétrir anazy raha pain fait maison ity hein. Fa tena pain complet tena c'est très bon. Ho anareo tena manao régime misaotra izany mety aminareo ity satria fromage pain complet tsy zavatra compliqué tsy zavatra gras. Araka amin'ny jambon cru ity zany ao dia andramantsika indray ity. Tena tsara be. Apiko salade kely miaraka aminazy le salade misy sirina bacon satria le lardon tena nendasin'zareo mikarepoka be. Asosiako anareo mihitsy sao dia lazainareo fa miteniteny fotsiny eto fa tena c'est très bon. Bon. Alors, où es-tu bacon? Reny zareo reny tony bacon. Dia misy goan'iny zany le salade dia tena tsara, tena tsara. Dia asiako tomate cerise kely point fort an'ilay salade koa misy roquette ao anatiny. Inao zany rehefa mihinana dia midécouvrir eny tena-tenany eny dia hitanao daholo ny famille rehetrarehetra ao anatina salade anankiray misy roquette, misy ny famille variété ana salade rehetra, misy ina moa bacon, lardon, dia misy jambon cru, misy toast na fromage de chèvre ohatran'ny style tapas. Gourmand be ilay izy nefa léger. Ny vinaigrette zany léger. Tsy mety be ho an'olona mpanao régime ity. Déjà les pain complet donc. Asiako bouchée iray farany angalako an'izy rehetrarehetra amin'izay voatantarako en une seule fois hoe ahoana. Ty zany boucheko anareo any an-trano any conseilleko be ty plat salade du chef ty. Dia zay ny dégustation ana saladinay dia saka diniko le mofo satria pain-zareo koa fait maison. Zay zao efatra dia misy mofo efatra kely mafatifaty miaraka amin'ny décoration na panier mini panier dia atoroko anareo ohatrany ahoana ny pain-zareo. Sûrement zany zareo ihany manao an'ilay pain ohatran'ilay pain anti fromage de chèvre ty toast dia andramantsika ilay mofo. Asiako maillot kely le izy misy pointina sel kely bien pétri croquant ny extérieur ny asiako maillot kely zany mba hampagourmand kely anazy tsara be, frais be le mofo dia tsara be. Tena le izy koa le misy verdure be dia ohatrany hoe miletika tsara zany le izy. Dia zay ny dégustation tatao amin'ny carpe diem. Rehefa ho an'ilano zato ny zazakely matititra fa rehefa enao malemy reo adalako rehetrarehetra enao tsenjery tsisy azaka mihitsy raha tsy enao io re lay fisinao metraika aty anatiko mandoro ilay fitiavanao fatantiko enika sambarana enika faliana toy ny mpanjaka rehefa nilanao ritina enao nao nazava ny lalako sambanao akareso mitana
ko raha eloka ny mity eno no anakatrana Nina Yasi Tena dirindina ni sakafindina kwa Gimana tena no alla pesca teo? Yet sanuang Yet petakat les poulets Yet pitas poulet Les mous Les mouches. Les mous warna motor Yauna tiru resaka? Cabe Sahabe. Teni Nandamane rasendra tomaniano meno mosoare tsy mbana Anatrana ny dessert bouquet final atao amin'ny carpe diem. Ny anaran'ity Pomme chocolat mousse blanche. Blanche Pomme chocolat mousse Tome chocolat mousse blanche. Efa hainy Tiffany's Mathieu tsara ny anarany dia omeko sotro iray avy nareo. Tiany amin'ny Mathieu sy ny Tiffany dia tiany amin'ny maman. Dia andraso aloha tantarako anareo ny décoration ny alohan'ny hanombantsika azy misy ohatrany coulis de chocolat zany farany ambany dia le dôme moa zany natao tamina moule dia tena ahoana zany sublime. Dia misy menthe eo amboniny feuille de menthe dia hoandramantsika le dôme dia nanaovana azy maman aloha no mikapoka anazy dia aïe 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 aïe. Allez, on va faire ensemble. 1, 2, 3. Attends d'abord. 1, 2, 3. Capoine. Ça là. Attends. Sai. Voilà. Dia niaraka mitianay zany le dôme chocolat mousse blanche ao anatiny dia ohatran'izao le crème dia tonga dia andramanay le crème iny zany ny boucher-nareo mifindra eto amin'ny canapé indray zay anaovanay ny dégustation any dia parfait hono izy papadina dia andramantsika izany parfait zany. Voalohany aloha qualité an'le chocolat tsara loatra. Tsy chocolat couverture tsy chocolat low cost fa chocolat frais, chocolat pur. Dia iny be le goût-na mousse ao anatiny dia le mousse rafraîchissant be, goûteux be dia miaraka amin'le mousse blanche eo ampovoany iny zany ny cœurany. Dia izy tena tsara tsy haiko manazava azy fa misy étape anankitelo zany le coqueny chocolat noir intérieurany chocolat au lait dia tout au fond mousse blanche. Ohatrany hoe bounty fangaro maro sy mifangaro tsara be, tena tsara. C'est très très bon. Tena conseil petit dessert. Tena conseil. On va faire mais un cap-cap. Voilà. On mange l'intérieur les enfants. On mange et à mes petits cars ça va abonner. Tina Zahanaro. Abonner et j'arrive. Bon appétit. Bon appétit. Ny ao anatiny ohatrany hoe misy goût praline zany. Tena milay be. Dia tsara be. Tena tsara loatra, tena tsara. Mety chocolat reto ma. Lanky zarery ty fa miala ty. Tsy hisy amin'ny papadina ty. C'est trop bon. Tena conseillé be mihitsy ty. Tena tsara loatra. Fity tsy mitanila fa zato isan-jato
nonomena hoay tsy mila tamine nampiverina ny tempo lay foko efa vato zay Carpe diem. dia raha rivotsika manome ny Carpe diem. Ahoana ny tsiro le chocolat teo? Ahoana ny tsiro le chocolat teo zany? mazava ny lalako jambanao akaresy Tantarainay anareo ny cadre tao amin'ny Carpe diem. Carpe diem mandraharo ny cadre zany amin'ny ankapobeny tsara ny cadre ao. Mahafinaritra be misy coin jardin dia Feno verdure. misy parking malalaka be ao arak'ilay hitanareo dia tonga eo amin'ny parking ianao dia misy atonona tsara eo amin'ny tsy haiko firy voiture eo maman Tena any amin'ny 30 na 25 any angamba ny voiture. dia avy eo rehefa tonga ao ianao dia misy ohatrany entrée kely zay eo dia rehefa miditra ao ianao dia tena ohatrany hoe any amin'ny toeran-kafa mihitsy fa tsy hoe any amina toerana misy industrie sy misy entreprise be dia be Ie. dia ao anatin'izay misy jardin malalaka tsara dia ao anatiny koa misy restaurant intérieur. Ie. Efa voalazanjina teo ny cadre Ray Mantolo Anisany tena mampiavaka ny ao amin'ny Carpe Diem zany misy le côté jardin, misy verdure dia ao anatiny afaka anaovana réunion dia ny design an'le izy misy partie zao ohatra misy sarin'le vola taloha reny dia iny tena mahafinaritra be dia parking moa zany ak le tenentina teo fa ny partie andrako mantsy matetika zone industrielle zany hoe le feno miasa amin'ny zone miasa amin'ny colle sy ohatrany dia le izy tonga dia ohatrany hoe tsy arakarak'le any amin'ny toerana fa tonga dia verdure tsara be toerana hafa. Dia nanamarika kely misy ohatrany fontaine kely zay eo amin'ny jardin. Fontaine misy Bouddha. Ie, anankiroa mihitsy izy, ny anankiray ohatrany lohan'olona zay dia misy rano miraraka. Dia mahafinaritra tsara be. Dia arak'izany ny note cadre ao amin'ny Carpe Diem dia omenay 9/10. Tantarainay anareo indray zany ny note service tao amin'ny Carpe Diem. Service tao amin'ny Carpe Diem dia tena amin'ny ankapobeny voafehin'ny zareo ilay izy. Ny fandraisanao vao miditra ianao dia efa misy mandray. Ianareo mila table firy ohatr'izao. Zany tsy tianao tsy anaty mbola misy resto ohatr'izany. Donc ny fandraisana zany ohatrany mpanjaka kely reny mihitsy ny fandraisana ataon'zareo. Dia ny anahy tena marqué anahy ny rapidité an'zareo. Tena iderako an'zareo manokana tamin'izay tao somary nisy olona vu que service de midi zareo dia somary rush zany à partir de midi. Par contre tsisy attente ela be. Nefa les plats eo vao atao ohatra hoe magret de canard sy ohatr'izany dia rapide be ny service dia bravo be dia qualité de produit koa anisany hoe tena iderako ny service an'zareo satria tena produit d'exception, produit noble daholo zany produit an'zareo. Oui, d'ailleurs zay no tianay mentionner kely satria ny anazy zany service du midi araka ilay teneny tsara dia ianao zany entre midi et 2 mirava miasa ianao dia amin'ny folo sasany tonga ao dia farafahatarany ianao raha mikomandy amin'ny ray sy fefany dia efa tafalao satria tena rapide be mihitsy ilay service. Isaorana manokana ny serviranay tao aloha voalohany i Maria. Madame Maria. Madame Maria hitanareo amin'ny sary io dia Monsieur Mahery. Monsieur Mahery dia manao fotsifotsy manao cache-bouche dia kopatanana manokana ho an'ny Ludo sy Madame Dominique. Zay tamin'ny réception anay tena nafinaritra be fandraisana. Kopatanana ho an'ny ekipan'ny Carpe Diem rehetrarehetra. Dia arak'izany ny note service tao amin'ny Carpe Diem dia omenay 9,5/10. Bravo be. Tena voafehy tsara. Tantarainay anareo indray zany ny note sakafo tato amin'ny Carpe Diem. Carpe Diem tsy ato amin'ny Carpe Diem zay fa ny note sakafo tao amin'ny Carpe Diem. Déjà en globalité gastronomie française. Gastronomie française
Dia style préhistorique, visite de grand-mère. Généreux. Isana généreuse, Yeah. nefa produit d'exception no ampiasaina. Yeah. Zay ny ankapobeny Zay ny grande ligne zany, Voilà. fehany. Dia ny zavatra nohanay tao zaho manokana nihinana pizza 4 fromage miaraka tamin'ny tia coup de cœur koa dia conseilleko be anareo salade du chef. Salade nisy inona moa izy teo jambon cru sy lardon dia nisy ohatrany toast fromage de chèvre chaud. Dia tena tiako be dia conseilleko be anareo fa mbola hihinako ny tsirony. Dia za indray nohaniko tao nihinana résistance zany no nanao dégustation tao anatin'izany misy magret de canard dia à la sauce miel sauvage dia tena misy goût tena spécifique be ilay izy somary mamimamy ny miel sauvage nefa misy touche ohatrany somary laqué sy ohatrany sinoa dia misy en fin de bouche ianao mahita gingembre kely subtil kely ao amin'ilay sauce dia ilay izy à côté fa les pièces de viande zany natao mise en valeur mihitsy. Dia ankoatran'izay nihinana koa filet de zébu bloqué anankiray ana 200 grammes dia miaraka amin'ny frite. Ny accompagnement an'ilay magret pomme sautée dia ny accompagnement an'ilay filet de zébu frite. Dia tao anatiny misy sauce réduction an'ilay filet miaraka amin'ny poivre sy ny assaisonnement tsara be. Dia ankoatran'izay koa nihinana dessert zay tena faranana en beauté moa zany ilay dégustation dessert dôme au chocolat miaraka mousse blanche. Dia ilay izy tena succulent zay angambany raha ohatra ka atao mo anankiray tsara be conseilleko be anareo iny dessert iny fa tena tsara loatra. Za aloha tena manana préférence koa coup de cœur quoi les fromages de chèvre chaud dia miaraka amin'ilay pizza tena tsara koa ilay izy. Za tsy miteny hoe tsy dia tsara ilay inona moa ilay résistance fa tena coup de cœur ilay fromage teo amin'ilay salade. Dia zay ny sakafo araka izany ny notre sakafo omenay ny carpe diem dia 9,5 sur 10. Bravo be tena hitanay hoe tsy mandisy fanantenana zareo koa moa zany kozina ny plantation sy maka ihany dia azonareo an-tsaina zany qualité dia conseillenay be ao. Betsaka ny abonné rehetra sy manaraka ny direct dia photo dia TikTok dia andao-andamana dia inona koa moa Nanao sakafo tao amin'ny carpe diem. tsara be. Zay dina ny afa-tsy zandro ny abonné atsika. Pizza dia